Maro ny zavatra mahasarika mpizahatany ato amin'ny faritra Moromania. Isan'izany ny zavamaniry, ny kolotsaina toy ny savika, ny asa tanana izay tena mampiavaka ny ety amin'ny faritra sy ny maro hafa. Ny tombo 300,000 ny mpizahatany tonga teto Moromania ny taona 2024 ary tanjona ny ampitombo bebe kokoa io ta io amin'ny ity taona 2024 ity ka nisy ny fampiofanana ireo mpitantana sy tompona orinasa misehatra amin'ny fizahantany hanatsarana sy ho fanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo isitomana ireo mpizahantany ho tamana ka hiverina matetika ety an-toerana. Zava-dehibe izany fa raha ohatra ka tsy misy fiofanana ny mpiasa dia zava-poana ihany zany ny fandraisana vahiny ary mety misy ny vahiny tsy miverina tsony. Fanatsarana ny qualité de service izay omena ny vahiny ao amin'ny établissement hôtelier rehetra amin'ity faritra ity. Manome ihany koa ny fanatsarana ny sary izay ananan'ny faritra eo amin'ny tsenam-barotra ny national sy international. Raha ohatra hoe tiana zany ny ampiroborobo misetra ny fizahantany dia mila hamafisina zany ny fahaiza-manao toy izao ihany koa any amin'ireo any fotony hoe any atoetra. Tanjon'ny ofisy paritra ny fizahantany eto Moromania ny hanome fiofanana isan-taona ireto mpitantana sy tompona orinasa ireto hanatsarana trany ny fizahantany ety amin'ny faritra.